Orinasa Jirama, olana ara-pitantanana no misy hoy Fidèle Razarapiera. Sehatra tsy miankina, isedra fahasahiranana tanteraka. Kandida ho ben'ny tanàna eto Antananarivo renivohitra, Tojo Ravalomanana ihany no hita fa tena avy amin'ny fanoherana hoy ny mpanapolitika. Arivany sabotsy sy fahadimy ny volana oktobra taona 2024 manatra ny fiarabana tompo-klasy sy tompo-kavavy tonga soa atao anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS asaina empanajana ianao anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Ny pejiny politika avy hatrany no isataratsika ny fiarahana tsy ny fahaizana miresaka hoy Irina Randriamasinoro no ahafahana mamaritra fa tena hitondra fampandrosoana ny olona iray. Raha nitodika manokana tamin'ny mponina Antananarivo ity sekretera jeneraly ny antokotiko Madagasikara ity. No mafisiny ihany koa fa mila mandinika ihany koa ny olom-pirenena raha tena mendrika hanome lesona ny mpitondra izay nilaza fa tsy mendrika ho atao toerana fifananana ara-politika intsony Antananarivo ho hiatrany ny fanazavany fanadiadiana eo amin'ny sary sindratsariny tahiriny ay. Roa ihany no tranga tokony isy raha fomba fitantanana ny resaka. Mivoatra n'olay mpitantana teo aloha teo ny zavatra tantaniny na tsy mihetsika amin'ny toerana nisy teo aloha hoy Irina Randriamasinoro. Mibaribary ny tsy fahaiza mitantana raha fampitena sy faravana eto an-drenivohitra no jerena. Potika sy rava noho ny teo aloha Antananarivo. Tsy mahagaga raha tonga amin'ny filazana fa tsy tokony atao toerana anaovana dila politika intsony ny mpitondra ankehitriny satria mahatsapa fa manomboka le ho azy ireo ny vahoaka. Fitoviana loko politika mantsy no nentina nambabona ny vahoaka n'Antananarivo hatramin'izay. Ny mpitondra ankehitriny ihany koa anefa no mila kisa sy mikatsaka korontana eto amin'ny firenena ho hiatrany ny sekretera jeneraly ny antokotimy. Raha makasika an'Antananarivo renivohitra 5 taona lasa zay dia nidradradradraina hoe alao mitovy loko politika amin'ny fitondrana no be ny tanàna mba hisina fampandrosoana. Fa inona ny fampandrosoana nisy teto Antananarivo renivohitra? Na ny be ny tanàna ary zay voafidy amin'ny mitovy loko politika ny fitondrana kehitriny no esorina lasa natao ministra kehitriny. Zany hoe teo ampelantanan'Andriamatoa Rajoelina mihitsy Antananarivo renivohitra nandritra an'izay 5 taona zay. Tiany esorina ny be ny tanàna zay olom-boafidy dia ny esorina soloina olona voatendry. Fa natao daholo zany rehetrarehetra zany fa nisy fivoarana ve Antananarivo ny atsara ve? Fa dia hitantsika ny fahasimbana Antananarivo na ny lalana tsy vita, na ny fako tsy voaroaka, ny jiro tapaka lava, ny rano tsy misy, zany zao ny ainan'ny mponina eto. Ka io zany tsy vita ny fandresena lahatra ambony latabatra fotsiny hoe tokony zao no ataontsika, fa ianao le manao anatra, ianao le mba miteny zany mananatra ny olona, mendrika ny tokony hananatra ny olona ve? Tena mba modely ve ianao ka mba tena tokony ho alain'ny olona tahaka? Tsapa ny taotry ny fitondrana amin'ny tanjaky ny fanoherana eto Antananarivo. Ny vainga voavadika no vavolombelon'ny piasa ho hiatrany ny fanazavana. Rariny loatra izy raha miteny an'ireny hoe tsy tokony anaovana adila politika ary mandray an'io fifidianana an'io tena hoe affaire d'État mihitsy izy satria inona ny antony? Be ny tanàna nangeny eto Andriamatoa Rajoelina. Izy any namboly korotana voalohany teto Antananarivo sy teto Madagasikara tsy mifarana mandrakitiny androany. Andriamatoa Rajoelina nanao an'izany. Raha nofidiana be ny tanàna izy tsy nipetraka na be ny tanàna azy fa avy izy dia nanonga-panjakana. Ary rehefa nanonga-panjakana raha mba navita tsaratsara kokoa noho ny fitondrana nisy teo aloha moa maninona. Fa raha ny marodrefy rehetra kehitriny dia anisan'ny firenena manitra indrindra eran-tanitsika. Dia izany ve mbola homendrika hanome lesona ny vahoaka malagasy hoe zao no tokony atao? Fa ny vahoaka malagasy tena entaniko mihitsy aza variana amina fahaizana miteny sy fahaizana mandahatra teny sika. Ka ny olona mampanantena pokaty anao androany mbola hampanantena pokaty anao dia ho resy lahatra indray ianao. Aoka tsika tsy ho anaiky fitahana tsony, aoka tsika tsy ho voafitaka sy ho abadona amin'ny resaka fitenenana sy fizarana zavatra tsy havita taona akory dia ho zodoka indray tsika rehefa avy eo fa mahaiza maka lesona amin'ny tantara nisy teto amin'ny firenentsika. Mahaiza mandinika tsara hoe iza moa ty olona miteny eto anatrehako ty tena mendrika ny tokony hoenona tokoa ve ary tena marina ny zavatra tenenina sa androany zavatra hafa ny tenenina rapito zavatra hafa nao ataony. Nitodika manokana tany amin'ny mponina Antananarivo ny tenany mba tena ifantoka amin'ny fiainam-pirenena ka tsy voarebirebin'ireo fiteny sy ny fihetsika mambavy fotsiny. Mila mahafantatra sy mandinika tsara ny olona miresaka ihany koa ny rehetra raha tena mendrika hanome lesona na tsy ilay olona miteny satria izany foana no zary fomba nentina nambakana ny vahoaka malagasy.
mbola eo amin'izay vaovao ny politika izay atrany tsy misy afa-tsy ny candidat atolotry ny antokotiko Madagasikara ihany izay toana ny firaisan-kina no hita sy azo antoka atreto fa tena avy amin'ny fanoerana ho an'Antananarivo renivohitra. Mila mahay mijery sy manavaka tsara ihany koa ny mponina an'Antananarivo manoloana izany. Ro ihany koa no safidy mety iseho na hiaraka amin'ny fanoerana na hiaraka amin'ny efa hita fa any mpitondra. Ny ankoatra izay mbola sarotra ny famaritana ny mety ho fietsiny hoy ny faneho-kevitra. Mila mirahina ihany koa ny fanoerana fa betsaka ny kajy politika manoloana io fampiasana kandida maromaro io fanadiadiana. Tsy misy kandida tsara toerana sy mendrika an'Antananarivo amin'ireo kandida fito mirotsaka hovidina eto Antananarivo afa-tsy ny kandida avy amin'ny antokotiko Madagasikara izay toana ny firaisan-kina dia ny kandida Ravalomanana. Efa naneho fahaiza-manao strike efa maro tamin'ny fomba fitantanana ary hita porofo mivaingana ny fandrosoana nisy nandritra ny fitondran'ireo manodidina azy. Inono fa tsy voana amin'ny kinasa ny filomarika Ravalomanana ho an'ny vahoaka an'Antananarivo ny zavatra izy satria ifameno io traikefa ananan'izy ireo. Raha ampitahaina ireo samy kandida dia manana tombony betsaka itoto Ravalomanana amin'ny fanarenana sy fanovana an'Antananarivo. Lay anarana Ravalomanana tojo aloha zany efa mandeha ho azy miteny ho azy zay ho an'ny mpanohitra indrindra ho an'ny tim. Tsy de sarotra zany ny fampahafantarana zany tojo Ravalomanana zany efa tsy sarotra be zany fantatry io zany indrindra ho an'ny tim hainy zany. De raisitsika indray ny kandida ho an'ny mpitondra Ramatoa Yaralala Ramanatsoa. Nafantarako ny olona io mpanao événementiel na grande braderie. Raha zay zany no analyseko de handicap be ny Ramatoa iny zany ny makandida mpanjakana azy situation na resaka jiro fanoto Antananarivo. De raisiko ndray ny kandida Taina Razafinjoel entrepreneur ani sady technicien na informatique. Fa raha io olana zany jiro ve ahoana fomba ampiasaina an'izay. Ny kandida manaraka ngay Indrina Razanamasy nalalako zany ngia Indrina Razanamasy zany mpandraraha tamina resaka fiarakodia tsy emiko tamina politika iny fa mpandraraha tamina fiarakodia tetsy ambobao tetsy fa tsy haiko nanakaizy ny orinasa iny. Ny kandida manaraka letson'olo Dadafara. De ny kolisy teny koa tsy fantatro fa za zany raha mijery reny olona reny aloha raha fijery koa tsy de manana fanantenan'olona ny maire fa apiditra olona conseiller ngamba satria ny conseiller Antananarivo ne betsaka 5 nga izy mety mba mahazo conseiller anankiray ao Andriamatoa Monjarondefo. Zay hitako hoe na inona lazaina sarosarotra ihany position satria izy aloha prime ministre ny fanonganam-panjakana tamin'ny 2009. Azadino fa io fahasarianana ngeza be manjo ny voaka malagasy am'izao fotoana zao io dia vokatra sy tarazy tamin'ny 2009 ary ny mpitondra ankehitriny de le olona nanao azy tamin'ny 2009. De ny kandida farany Gasika Rafenso. Raha ny fahalalan'olona anazy aloha zany de be mahafantatra ny Gasika Rafenso satria de mpanao gazetina laza be tao anatin'ny Real TV. Fa anisan'ny handicapony maika loatra mandeha be koa ny resaka hoe ohatran'ny dobedance avy any amin'ny fanjakana any ihany izy. Nanamafy ity mpanao politika ity fa ny kandida avy amin'ny team sitoana ny firaisan-kina ihany no tena mazava fa avy amin'ny mpanohitra amin'ireo kandida rehetra mijoro ho an'Antananarivo ireo. Ny ankoatra izay misababaka avokoa ankoatra ny hita fa efa miaraka amin'ny fanjakana. Ka raha jerevana zany za zany raha mijery aloha amin'ny kapeny dia ny team zany ny fantatro hoe mpanohitra ny firaisan-kina re zany zay nitaritiny lista Ravalomanana tojo ny mpanohitra. Ny toko-panjakana raha teo moa fa niahana azy ny Irmary iny. Raha jerevana ihany koa Taina Razafinjoel tsy lasa tsy de fantatro loatra hoe tena mpanohitra sa ahoana fa ohatran'ny modikodina be. Ohatra zany koa nga Monjarondefo tsy any anatin'ny mpanohitra reny amiko. Tahaka zany koa nga Dadafara Martin tsy mpanohitra reny amiko. De io zany électron libre zany ny ambony fa ny mpanohitra de ny atoko ny firaisan-kina de ny ambony arivo ta miaraka amin'ny fanjakana. Ka ny fahazahoko anazy zany mety hoe ny fanjakana zany efa mahafantatra raha fijereko aloha Antananarivo aloha lasa mpanohitra io de ny fanjakana zany mietrehitra hoe raha lasa mpanohitra ny maire de any amin'ny conseiller zany izy miaka be de be ahafahany manao blocage io. Roa ihany no safidy tsara ho ataon'ny mponina Antananarivo na mifidy ametraka fitokisana amin'ny kandida ny fanoerany
iovany fitantanana na iaraka amin'ny kandida izay efa hita mazava fa any fanjakana. Mety ho fitaovana fotsiny ihany ny ankoatra izay ka amitaka fotsiny ny mponina Antananarivo ho iatrany Ignace Randriamamizafy. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa olona iray no voasambotra omaly alina ka efa navositra io maraina io nandritra ny hetsika fitakinana nataon'ireo mponina teny ankaditra tombo vokatry ny fatapahany jiro lavarendy. Nanameloka ny fihetsiky ny mpitandro ny filaminana ny mpiaro ny zon'ny mpanjifa na ny PMS ary mitaky ihany koa ny ampiarana ny lalàna amin'ny zo fototra ananany mpanjifa isitraka jiro sy rano. Mitoy hatrany moa ny filazana fahatapahan-jiro avy amin'ny Jirama amina faritra efa ho zato mahery ho an'ny eto Antananarivo sy ny manodidina. Fanadihadiany Ando Miaratina eo amin'ny sary Sindatsariny ny Aritanjo. Manitsakitsaka tanteraka ny zo maolona sy ny zo fototry ny mpanjifa ny fanampenam-bava sy ny fisamboran'olona manao fitakina amin'ny aradrariny ho ny mpiaro ny zo mpanjifa. Manameloka ny fisamborana nataon'ny mpitandro ny filamenana ny lehilahy iray omaly alina teny Ankadindratombo izy ireo. Teo ampitakina jiro no ny samborana azy no ny antony tsy fantatra. Ratsaiviny nanomboka tamin'ny Anora-Riva no ny fampitona ny mponina izay leo delestage lavareny ka nitsioka kiroriko sy nandoro kodiarana teo ampovoan'ny arabe. Noravany mpitandro filamenana ny hetsika ka no isamboran'olona iray io ka no tana navetrany teny amin'ny biron'ny polisy. Zay zavatra zay dia efa tsy mety ary voarara ny lalàna amin'ny alalan'ny zo fototry ny anana amin'ny mpanjifa. Azadiny fa ny vahoaka mpanjifa dia mandoa hevitra kanefa tsy misy n'ilay tamberina ketra amin'ny alalan'ny tolotra izay omen'ny Jirama zay efa 0 ratsy. Manaraka an'izay ihany olona tsy tompo tsy foroana 5 miliara d'ariary latsaka kely anamboarana fatson-drano. Maninona raha analabiazana na amoanany tsy azo mpaniry zay zavatra efa misy. So dia ho tonga any amin'ilay fanodikodonana ny vola 300 millions d'euros indray amin'ilay fanamboarana fantsona zay efa nangalariny tompon'andraikitra eo ambony ministra sy ny DG teo aloha. Zo fototry ny mpanjifa sy ny olo-pirenena ny maneho hevitra ny galalàna ho ny fanamafisany. Anjaran'ny mpitandro filamenana kosa no miaro azy ireo ny amin'ny mety sy na fioaram-pefy. Mila manaja n'ilay lalàna zay satria samy mpanjifa daholo eto ka alvelao alalaka tsara ny faneho-kevitry ny vahoaka mpanjifa amin'ny alalan'ny fitokonana na amin'ny alalan'ny fijoroana fa nididy sy andraikitra anareo ao anivon'ny mpitandro filaminana kosa no ataontsika hoe ny escorte mba tsy ny bavure. Raha ny zavatra nisy omaly zao dia fijoroana, fitaritana, nylay hetsika ny vahoaka mpanjifa zay tombotsoa ny vahoaka mpanjifa, fitakina ara-tsosialy fa tsisy resaka fanonganana andrakoto na rabe. Fa ho anay kosa eto dia miteny mbola tenainay foana eto anivon'ny fikambanan'ny mpiaro-zo mpanjifa mirahina nizanizy izy tompon'andraikitra ka tsy mavita na tsy mahay ny asany tonga dia asory avy hatrany. Hatramin'izao tsy ahitam-baolana ny olana ny famatsiana jiro sy rano eto amintsika. Mihamafy isan'andro ny faty-antoka fa apotehany fahasorenana sy fanelingelenana nateraka izany ho anisan'ny tokantrano. Mitoy hatrany ihany koa ny filazana avy amin'ny Jirama ny sina fahatapahan-jiro amin'ny faritra efa ho zato mahery. Tafakatra ora 9 hatramin'ny 10 isan'andro ny fahatapahana. Intelo tapaka ny jiro anatin'ny iray andro ho an'Antananarivo sy ny manodidina ary maritra adiny 3 eo ny fahatapahana manomboka amin'ny 9 ora maraina hatramin'ny 1:10 ora alina. Fa mahakasika indrindra izay olana jiro sy rano izay dia olana ra-pitantanana sy tsy finiavana ama-olana no isan'ny marempotra ny orinasa Jirama. Goavana ny fahavoazana ankehitriny kanefa dia mbola serasera-trano no ataon'ny mpitondra fanjakana manoloana ny olana mianatra amanaina. Orinasa manana ampimbava nefa ny Jirama nandritra ny taona 20 kanefa lasa bokatrosa ankehitriny ka ny delestage no vahaolana anarenana ny lavaka arabola io hoy ny fanadihadiana. Sady manimba no tsy afaka anamboarana ny simba ny delestage lavareny tsy ahitam-baolana. Ireo entana miankina amin'ny herinaratra raha ny fanazavana voaray sy ny fanadihadiana natao no tena lasibatra izany toy ny fahitalavitra, ireo vata fampangatsahana isan-karazany, ny famenondrivotra na ny ventilateur, ny solosaina sy ny ireo fitaovana entana samihafa ilana herinaratra. Ianao mila an'ilay herinaratra anandramana ny entanana reniny kanefa ny herinaratra tsy misy fa delestage ho iatrany ny fitarainana voaray eny anivony fiarahamonina. Tsy vao izao no niaritra toy io andekaleka fa efa antaonany fanesy ary nampirongatra hatrany ny tsy fampiandrano sy ny herinaratra amin'izao, ny tsy fahitana vahaolana foana hatramin'izao.
kobaka ambavanao taon'ny fanjakana momba ity olany jiro sy ny rano ity fa tsy ananany tena vaolana hoy ny solombavam-bahoaka Fidèle Razarapiera. Zany resaka volobe saofika zany tsy vo zao tapitra ihany mandanay teo iny resaka za miditra ao amin'ny teny mera-pirenena foana zany dinianao foana zany mandalo amin'ny voamerany fitantanam-boly zany mandalo ny voamera momba ny ankovo zany nandalo tao foana zany resany mbola mandraky ty androany mbola zany ihany voiziny eto hoe saofika volobe tapitra foana iny mandahany teo iny mbola miresaka saofika sy volobe foana tsika ary mbola ho tapitra ihany ty mandahany ty mbola resaka saofika sy volobe ihany tsika tisika zavatra tsy mory fa tsy rehefa tanytany saina oatra zao izy de re aisy io fa isy herinaratra raisina rapitso tsy zany io tsy zay io tsy reto zany ny fototry ny olana zay zany teneko ary zany efa nyteny aminareo hoe tsy ny famokarana ny herinaratra ane le olana ho fa raha ny herinaratra ampiasaitsika de ny réserve ary mbola misy any amin'ny 40 mégawatt fa zao lafo le izy de tsy misafidy an'izay le jirama fa leo ny misafidy manao délestage aloha mba ampiena n'lay fandaniny fa Jerosalema tena mametraka mihitsy hoe raha tianareo andeha normal ny jirama de mila mandoa vola zay ke le izy aloha ny vola de mandeha normal ny jirama amin'ny fanjakana misy vola ny jirama tsy voalohan'ny fanjakana. Nanana ambombava manodidina ny 100 miliara ariary ny jirama talohan'ny taona 2024 kanefa izao bokany sa 500 miliara ariary izao midika izany fa ny fitantanana ny tsy mahomby ho iatrany ny fanazavana. Fa ny problema tsika androany tsy mampivahan'le izao de zay misy olona mitsetsitra ao fa raha tena mandeha amin'ny normal io afaka vahana matoa possible tamin'ny andro prédamar Karavalmanana napiabo ny fitantanana ny lafiny arabola teo anivon'ny jirama de azo atao koa zany am'izao fotoana zao fa ny antony tsy mampety an'izay de zay hoe misy olona ao tena vonikitsetsitra n'lay jirama faratapony fa ny ndreto hafa mihitsy zay le tenentsika hoe le seapitatanana mila vava misy somotra. Atreto mbola mijanona oresa be ny fivoarany fikaroam-baolana momba ny jirama tsy maharototra ny mpitondra izany fa ny zava-dehibe aminy dia fahefana sy ny fahitana fa malemy tsy afa-manoatra ny malagasy. Zara mpitondra aza ny malagasy mangina sy miravoravo tanana ka anjarany rehetra no mifoso mandray andraikitra amin'ny maolo-pirenena ny tsirairay. Mila ny rehetra ny fanovana ka isan'izany ny fandraisana anjara amin'ny fifidianana tsy atao ny kivy mialohan'ny fotoana. Tontolon'ny fampianarana kosa indray ankalazana androany 5 oktobra ny andro maneran-tany ho an'ny mpampianatra. Isan'ny mankalaza izany isika eto Madagasikara. Nanamafy ny mpampianatra fa mbola ezaka goavana sy fanatsarana mila atao amin'ny fanarenana ny asin'ny mpampianatra na ny mpanabe amin'ny alalan'ny asa mendrika sy karama sahaza. Isy ny avionamben'ny mpampianatra ny 20 oktobra izao etsy Andoharano fotsy anamariana ity andro ity. Tanjona ny anaovana adisisika amin'ny fanatrarana ireo vina ireo. Ando miaratiana eo amin'ny sary sindratsariny ny aro-tanjona. Fa raha lara samy mpiasa mpanjakana ny mpampianatra eto Madagasikara amin'ny fisitrana ny zony mpiasa. Raha misy anefa olona bado, tompona andraikitra voalohany ny mpampianatra mpanabe. Raha tsy mandroso ny firenena, tompona andraikitra ny mpampianatra. Asa mafy, asa masina iankina no avin'ny firenena ny asan'ny mpampianatra mpanabe. Mizara fahalalana, indrindra loha rano karena, aka tokony omena ny toerana sahaza azy. Tsy misy firenena mandroso ao anatina vahoaka bado, ka raha tsy eo isika mpampianatra mamola vola ny reny olona tsirairay avy, izay tonga any amin'ny sehatra sy ny toerana misy azy reny dia zava-poana ihany zany zavatra zany ka dia mirary atsika ho salamalalandava hifanatitra amin'ny firenena sy izay rehetra hifandimby hitondra n'ity firenena ity hiara-mola vola fanabeazana sy fampianarana sy fanofanana vanina ho an'ny taranaka ananana firenena mandroso satria ny fampianarana dia anisan'ny apinga lehibe anankiray entina mampandroso sy mampivoatra ny tontolon'ny fiarahamonina sy ny olombelona tsirairay ao anatin'ny firenena anankiray. Ivo ny fampandrosoana ny firenena ny fampianarana kanefa ireo tompona andraikitra voalohany amin'izany zara raha misitraka karama mahavelona akory hoy ny fanazavan'ny mpampianatra iray. Maro amin'izy ireo no tena sahirana amin'ny fivelomany, tsy manana lanjany sy asiny eny amin'ny fiarahamonina. Ny olona sedrain'ny mpampianatra ane dia fiaraha-malala amin'izao fotoana izao fa dia izay hoe karama tsy mahavita taona na ataoko hoe tsy mahavita volana fa ankehitriny zany zao dia miaina amin'le hoe nohanina an'io dia davina amin'ny farany volana raha tenina tsara dia mitrosa aloha dia amin'ny farany volana ny aloha. Noho izany ny famerenan-kasina ny mpampianatra mpanabe dia ilay teny filaza matetika hoe ka asa mendrika karama sahaza izay fotsiny dia miverina ny asan'ny mpampianatra
dia veriko fa zay tafitany amin'izay tompona andraikitra tokony ho tandrifanyzay teny atsipy izay amin'ny fijerena zany sosialy mpampianatra zany satria ireo mpampianatra ireo no iara-iasa amin'izay mpitondra fanjakana maefa rehetra ifandina eto amin'ity firenena ity any amin'ny resaka rafi-panabeazana zany mila jerena satria ny rafi-panabeazana no anisany tsy mampitombona nyzay famerenakasina ny asa fanabeazana sy fampianarana izay eto amin'ny firenena. Andro maneran-tany ho an'ny mpampianatra ny 5 oktobra anisany nankalaza izany isika teto Madagasikara. Anamarika ity fotoan-dehibe ity ny mpampianatra mpanabe ny 20 oktobra ho avy izao eny Mandrimena Ndobarano Fotsy. Isy ny adsisika itakina ny asin'ny mpampianatra isitraka karamasaza sy astambendrika. Ifantoka amin'ny loha hevitra maro ny fionana iresana ny makasika ny mpampianatra tena izy, ny dinika makasika ny famerenan-kasina ny mpampianatra ary ny rafi-panabeazana sy fampianarana eto Madagasikara. Vao ny tontolo ny fandraharana eto Madagasikara kosa indray isan'ireo olana goavana sedray ny mpandrahara malagasy ny tsy fanaovan'ny fanjakana ola ara-pahamehana ireo fepetra mahatsara ny setry ny fandraharana. Ny setry ny tsy miankina no isan'ny miantoka ny toe-karem-pirenena indrindra amin'ny resaka fampanana asa. Nanamafy ny sindikany indostria eto Madagasikara fa vitsy ireo fiforonana orinasa eto amintsika no ny antony maro samihafa. Ndao arahantsika ny fanadidina momba izay. Marary ny sehatra tsy miankina eto Madagasikara, betsaka ny andraikitra tsy vitan'ny fanjakana satria tsy tafapetraka ny tontolo ara-pandraharana milaminy. Nanamafy ny tatitry ny Heritage Foundation fa mihemitry Madagasikara eo amin'ny fahalalana ara-toe-karena, miampy ny tsy fisian'ny fanjakana tan-dalàna, miantraika sy mamotika ny famokarana ny resaka angovo izay efa nampainony lalaky loso matetika. Eo ihany koa ny faratsy ny lalana izay mampametra panontaniana rehetra ny momba ny tahiry ho amin'ny fikotsakotsana ny lalana. Any ny firenena ireo orinasa tsy miankina izay tsy sasatry ny manaitra ny fanjakana no ireo zavatra maro tsy mety eto. Vanana rehefa any amin'ny fitakim-bola toy ny redressement fiscal, saingy toa misatra kosa rehefa ho fanatsarana ny tontolo ny fandraharana. Miaritra ny mafy ny fandraharana eto Madagasikara hoy ny teo anivony SIM. Dia orinasa efa nisy teto Madagasikara no mamonjy ny fikambanana fa somary vitsy ihany ireo le ataoko hoe orinasa vao miforona zany amin'izao fotoana. Raha fahitako azy amin'ny ankapobeny ny orinasa madinika sy salatsalany no misy miforona fa raha ataoko hoe aty amin'ny orinasa tena goavana dia tsy dia tena nisy fahatsapana hoe misy tena ngeza tena tonga zany. Zay mihitsy ny zavatra tsapa hoe misy orinasa ihany izay miditra amin'ny sehatry ny ara-dalàna ary moa ny antopisian'le CGA SIM, zany hoe le orinasa kely sy madinika izay aporsihana mba hiditra aty amin'ny ara-dalàna zany. Andrenesana fitarainana matetika ny resaka contrôle fiscal, ny lafiny ara-barotra ary ny jirama eo amin'ny sehatry ny fandraharana malagasy hoy ny teo anivony sindika. Tsy natao ampiravoravo tanana nefa izaly, saingy andrasana kosa ny tena tantsoroka avy amin'ny fanjakana ho fanatsarana ireo rehetra ireo sy ho fanampiana ny sehatry ny fandraharana. Mpikambana zany rehefa tonga mitaraina aty aminay rehefa misy olana na ataoko hoe lafiny contrôle fiscal na lafiny jirama, lafiny ara-barotra dia manampy ny sindika. Fa ohatrany mbola tsy naheno aloha hoe misy orinasa sahala amin'izany nanana olana dia tena hoe sahirana be fa ny ankabetsahan'ny mpikambana kosa aloha rehefa misy ny olana dia tonga mihoana aminay dia mangataka fanampiana dia miezaka ny SIM zany manampy azy ireny. Maniry ny amerenana ny tontolo ara-pandraharana milamina iroboroboan'ny sehatra tsy miankina sy ny ampiarana ara-bakteny ny fanjakana tsara tantana amin'ny alalan'ny ady amin'ny kolikoly amin'ny sehatra rehetra arahina fanasaziana ho an'ireo mpanao osoka ireo mpisehatra. Eo ihany koa ny fanarenana aingana dia aingana ireo lalam-pirenena stratezika simba. Ankoatra ireo ny tantsoroka ho an'ny sehatra tsy miankina amin'ny famafisana ny loharanom-bola ho iatrany ny fanazavana. Fa mirongatra izay tsy izy ireo karazana fisolokiana amin'ny endriny maro ao anatin'ny tambajotra serasera maro samihafa indrindra fa amin'ny Facebook tatoato izay. Toy ity tranga iray ity ramatoa iray no milaza ho mpandrarahaka mividy entana. Olona maro avy any amin'ny faritra maro samihafa no efa voasolokiny ka nazahoany vola be. Maro ireo paikady entina anatanterana ny asa ratsiny ary efa taonany maro no nisehatra tamin'izany ity vehivavy ity. Kinanjo izao tratra izao. Tato-bovao ny faniry Andrenarivo eo amin'ny sary sindratsariny Mathieu Prince. Ao anaty Facebook ny anaovan'ireo mpisoloky ny asa ratsiny. Milaza ilay ramatoa mpisoloky fa paka vao maina isan-karazany ka misoloky ho mpandraharaha ary mividy ny entana avy amin'ireo mpisehatra amin'ny raharam-barotra ary asainy anterina amin'ny toerana iray ny entana.
ary manome vola avansa ihany koa izy mba hampandra ny sain'ireo olona hosolokiny ary milaza fa ho afindra ny entana. Tsy vitsy ireo efa voasolokiny ity ramatoa ity ary efa maro ireo fitoriana miandry azy. Efa voatazona eny amin'ny tobiny zandary moa amin'izao fotoana izao ity renim-pianakaviana mpisoloky ity. Raha ny siosiondresaka dia voalaza olona tokony mbola mita sazany ampigadrana ny tenany kanefa izao miriary ary manohy hatrany ny asa ratsiny izao. Vola manampitrisany maromaro no azony amin'ireo mpandraharaha voasolokiny ankehitriny na maniny ivadiany moa no nahatratrarana azy. Nanafatra izy aloha valeurana 60 millions FMZ ny entana anay dia omeny 20 millions aloha ianao dia ny apitsony iny izy miteny hoe rapitso hoeto ny ambona katsaka amin'ny taonina le katsaka hoeto dia rapitso tonga dia miara-pehena ny ambony dia tonga eo ianao dia hoe andao entina eo apaipasy dia naterina eo apaipasy misy dépôt ao dia rehefa naterina tao apaipasy le entana dia andao amin'izay ozy izy hoentina indray aloha aterina any Anosy-be le entana dia rehefa tonga eo amin'izay izy mamindra entana amin'ny camion dia manomboka eo ianao no hoe andao etsy dia misy banky dia miditra ao anaty banky izao mihitsy izy dia izay asainy miandro ivelany dia ny efa amin'ny enina sasany ariva ianao mbola eo amin'ny banky fa ny lalana ivoahany amin'io banky ao Taninarena io tsy hitanao. Efa ela no nikarohana ity mpisoloky ity isangy izao tratra izao indray izy. Antony tsy nentina tratrarana azy tamin'ny asa ratsy ny fananany mpiara-miasa maro miara-manao sy manohy ity asa ratsy ity fa indrindra ihany koa ny fisiany mpanohana sy mpiaro ambony izay antony asa iny manao izao asa ratsy izao. Ny polisy manao ny asany angamba matoa tratra ihany izy fa efa ela aloha ny tetavana anazy fa na ny gendarme izay nandray anay arany dia efa indroa nanao réquisition tsisy valiny fa ny telo nanomboka volana juin izany hoe hatrany amin'ny tambazotra efa manana ambadika io madama io ary efa teneniny fa tao amin'ny gendarme ary izay hoe déféré eo amin'izay ao ambonimbony ao zany izy no misy ny tena enjana miaro matoa izy sa amin'izao zavatra rehetrarehetra izao ary efa matapitrisa tena maro izay zavatra efa vitan'izay fa mbola mitohy ihany io asa taony io amin'izao fotoana iresantsika izao nanomboka volana juin zay nitady an'izy io amin'izao izy zay vao tratra. Mbola mitohy moa fanadihadiana mahakasika ity raharaha ity ary antenaina andeha amin'ny rariny sy ny intsiny sy ny mangariary hatrany izany. Etsy andaniny dia entanina ihany koa ireo izay efa voakasika ity raharaha ity mba hanantona ny tobiny zandary ao Mahamasina mba hanaraka akaiky ny raharaha. Ivena vetivety ao anatin'ny vaovaon'ny politika isika alohan'ny anomezana anao ny vaovao hafakely amin'ity alina ity tsy mitombina ny fisiana hery fahatelo amin'ny resaka fanaovana politika any amin'ireo firenena mandroso hoy ny faneho-kevitry ny mpanaraka raharam-pirenena Ignace Randriamamizafy. Misy ny fomba fanaovana politika manomboka tamin'ny taona 2024 nokasaina ampiarin'ireo milaza ho mpanao politika ankehitriny hoy ihany ity mpanaraka raharam-pirenena ity izay nanamarika fa tsy saza ny vahoaka malagasy intsony ny ambakaina sy fitaina. Tsy mora nefa nidingana ahatongavana amin'ny fanovana-drafitra izany satria mitaky fiovana repoblika izany. Ndao rahantsika ny tato-baovao mahakasika izay. Tsy mametraka izany hoe hery fahatelo izany ny tena firenena mandroso. Hery ihany no misy any amin'izy ireo ka izany no mahadiso ny hevitra voizina fa mamotika ny firenena ny tima sy ny TGV. Hery ankavisy hery ankavanana ihany no misy any amin'ireo firenena matanjaka. Fa ny fametrahana hery fahatelo izao ohatra no isan'ny nanakorotana any la Frantsa farany teo any ka saika tsy voatendry hatramin'ny prime ministre. Mila fitandremana ny zava-misy satria lasa ny fahaizana miresaka sy mampiresaka ary mandainga no azahoana toerana ara-politika eto Madagasikara ankehitriny ho an'ny fanaovan'ny sasany politika. Ry zareo milaza hoe anova rafitra fa tsy mety ho ny bipartisme ana politika eto Antananarivo. Zany ray nefa tena manohitra an'izay. Zarako ary io raha mihitatra era Madagasikara bipartisme io. Ny Amerikanina matolo lasa lavitra amina politika sy démocratie dia bipartisme misy any. Anti démocratie républicaine dia zay. Efa ho valopolo zato taona angeny Amerikanina fa démocratie républicaine. Ary ireo tsy mifampitsitsy mihitsy tsy mifanoso menaka ny démocratie républicaine zany rehefa miresaka. Ohatrany naovan'ny Trump sy Kamala Harris amin'izao tô tsy mifanoso menaka io fa tena milaza ny marina ary mahitsy tsy fanampitamby zany mihitsy
ary any am'ireny fireneny reny any démocrate tsy ahita olona démocrate ianao andeha fidy républicain zany mihitsy na inona n'inona ary tsisy olona républicain andeha fidy démocrate zany mihitsy na inona n'inona fa tena tonga de manana foto-kevitra zay zany démocrate de démocrate ny anay de zay olona rotsaky ny démocrate ao ary ao anatin'ny démocrate ary de mbola mifaninana ihany koa mba ho tonga ho fidina fa tsy misy an'zany hoe tendrena fotsiny tonga de anao no eo ohatran'zany koa ny Angleterre de bipartisme any travailliste sina ozy ty conservateur zay any ngeny zay fandimera-pitondrana eo e fa io manao io misy atoko politika marobe io a lovana amin'ny frantsay io système frantsay ary ny frantsay mampiasa an'io de jereo nge ny olana raha politika tany frantsa farany teo hoe saika tsy voatenyhatra amina premier ministre ka nitadiaviny ekipa ny diaskara zany anao ohatran'io any France io atao eto ny tena mety tompoko de manao bipartisme raha na-pirenena no entinao no ataonao de olona tsy ao anatina antoko no avelana manao olona tsy manana raha vao tsy anatina antoko zany hoe tsy manana foto-kevitra zany mandaingy raha indépendant ka nanana foto-kevitra zany tsy manana foto-kevitra raha vao indépendant fa ny antoko politika ihany no manana foto-kevitra ty zany joronay ny indépendant androany izy miaraka mpitondra rapitso izy miaraka mpanohitra de vadibadika eo de raha ohatran' zany tonanana rapirana eto Madagasikara tsy tafavoaka velona eo tsika ka za zany mieritreritra misy an'le raha namana reny hoe anova rafitra de hoe rehefa anova rafitra nareo zala andana aloha manonga ampanjakana de rehefa vonganareo fanjakana de apetra am'zay le rafitra tianareo apetraka rehetrarehetra io isan'ny mahakivy ny malagasy tsy anaraka intsondra rahampireneny ny fomba fanaovana politika eto an-toerana satria miteraka fahadisompanantenana lava amin'izy ireo izay everina fa mety ho azo ianteherany petsaka ireo malagasy nanenina vokatry ny natao tamin'ny taona 2024 isan'ny nambabona tamin'ireny manko ny filana fanovany olom-baovao isina fahatsaram-piainana kanefa mandrakandroany vao maika miamafy noho ny teo aloha zany zava-misy fitaka no betsaka ka tokony hitandreman'ny mponina Antananarivo ho iatrany ny fanazavana vao hafa kely ilay tovovavy be volobava indrindra maneran-tany ilay milliardaire Bayot ny vidinosy manokana ho an'ny vadiny sy ny kolotsaina mampiavaka ny fokiray any Ethiopie no vaovao hafa kely hoentiny Livano Menjanahary sy Andry Rakoto malala amintsika indray amin'ity alaity ndawary. Misy fokiray ao Ethiopie manao fitsapana pahibe maso alohan'ny alona-mpanjaka Nodimandry. Tsy maintsy manaiky kakeriny Cobra eo amin'ny takolaka ity fitsapana ity ary tsy maintsy manohitra amin'ny fahaterana mba hahafahana mandimy mpanjaka efa Nodimandry. Nividianan'i Jamal Al-Nadak nosy manokana ny vadiny. Miliardera iray ao Dubai Jamal. Sahirana ny vadiny 40 taona raha manao bikini masom-bahoaka ka no tanterahany ity miliardera ity ny fandriana ka izao nividianany nosy manokana izao. Harnam, vehivavy Britanika 40 taona no vehivavy be volombava be indrindra maneran-tany. Araka ny navoaka amin'ny boky Guinness de Record ny 7 septambra 2024 teo amin'ny faharaiky 10 taona no nanomboka naniry volombava i Harnam dia nandromboka nandrakotra ny vatany manontolo izany noho ny fikorontanan'ny hormonany. Maresaka iraisam-pirenena taranjabolina kitra dia momba ny raharaha Lassana Diarra dia laza ny frantsay fitsarana ao amin'ny vondrona européenne ny zoma lasa teo fa mifanohitra amin'ny lalàna ny vondrona européenne momba ny fifaninanana sy ny fahalalana mivezivezy ny fitsipika sasany eo anivony FIFA mahakasika indrindra ny fifindrana sy ny famindrana mpilalao io no toerin'ilay mpilalao baolina kitra iraisam-pirenena Lassana Diarra ny fitsipiky ny FIFA taoriny ny fifindrana atao amin'ny club Lokomotiv Moscou ny ataona 4-4 mbola Livano Menjanahary sy Andry Rakoto malala trany no mitatitra amintsika ny antsipriana izay. Nanosika ny Sporting de Charleroi hihemitra amin'ny fandraisana ny Lassana Diarra izay niala tao amin'ny club Luciana ny sazarabola tokony alohany amin'ny club Lokomotiv Moscou. Araka ny nambaran'ny Lassana Diarra dia tsiraikitra ny fifanarahana teo aminy sy ny club belge Charleroi noho ny fitsipiky ny FIFA. Milaza manko ny fitsipika fa raha misy mpilalao iray mamarina ny fifanarahana tsy misy antony maro-potitra dia tompony andraikitra amin'ny fandoavana ny onitra ho an'ny club teo aloha ny mpilalao sy ny club maniry ny andray ilay mpilalao. Malona izany dia nitoro ny Fédération Baolina Kitra sy ny Fédération Belgique tao amin'ny fitsarana belge i Diarra noho ny fatiantoka zakainy izay mitentina 4 tapitrisa euro. Nanomerary any Lassana Diarra ny fitsarana eo amin'ny vondrona européenne. Maro amin'ireo mpilalao matiana no voakasika ireo fitsipika ireo izay nanankery nanomboka tamin'ny 2024. Tapitra ny fampalalambo voantsika tompoko lasy sy tompoko vavy mankasitraka nono naraka izany hatramin'ny farany mametraka ny soavatsara veloma tompoko.